Manolotra ny arahaba indray tafahoana soa isika. Miaraba anao ihany koa satria ianao no entina mbavaka androany. Mananamana isika ny namana fiditsoa. Manana olana izy ary mety toy ny olanao ihany koa. Olana momba ny fitaizana, momba ny tsy fananana asa, momba ny koa ny fiainam-panahy izay mety efa somary mivemena kely ihany. Andeha hifampivavaka isika. Hitolona amin'ilay raintsika izay eny an-danitra mba hahafahany mitsinjo ho azy manokana sy mitsinjo anao izay ao anatin'izany olana izany. Hivavaka isika tompoko. Tompo Andriamanitra eo ilay Andriamanitra izay Andriamanitra ambony indrindra. Ilay nahary ny lanitra sy ny tany ary fototry ny zavatra rehetra izay horenan'ny fiainonay. Ianao no atononay amin'izao ora izao. Misy namanay fiditsoa no anarany. Ianao mahalala azy. Miharihary sy mianjahanja aminao ireo olana rehetra izay mitady hahatonga azy ampoifo eo amin'ny fiainana ankehitriny. Ray Masina, ianao ilay nampanantena sy nilaza tamin'ny alalan'i Jesosy, ny amin'ny fanomezana, fitsarana sy ny fiadanana, no angatahanay hijery sy hitsinjo manokana izany raim-pianakaviana izany. Mavesatra amin'ny fitaizana, mavesatra amin'ny olana eo amin'ny fidiram-bola. Andriamanitra, ianao ny tompon'ny zavatra rehetra no hamahany olana eny Andriamanitra. Ianao ilay nahefa ny zavatra rehetra, ianao nahary izao lanitra sy ny tany izao, no hanome azy vahaolana azo antoka, ahatonga azy tompo hitodika aminao tanteraka ka handray ny tanam-pitiavanao izy. Raiso izy noho ny fahasoavan'i Jesosy ary vahaony olany. Tsy fahasalamana eo aminy, ianao no hanome fahasalamana azy ary irina indrindra Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao, raha mandray ny vavaka izy na koa mahatsiaro ny vavaka, dia iaino azy any an-danitra ambony ianao ka hamaly azy no mihabeny fitiavanao sy faminamonao. Ireo rehetra mitovy olana amin'ny ankehitriny, ianao koa no hamaha olana izy ireny. Maniry izay Andriamanitra, noho ny amin'ny anaran'ilay Jesosy tianay, fa hiaino sy hamaly fitia azy ianao. Hivavaka dia tononoko amin'ny anaran'ny irery ihany. Amen.